just do it. Faly miaraba anao indray tonga soa tao anatin'ny fandaharana ny Antanyrano anarazana koa miaraka aminao. Androany tsika dia ifampizara mahakasika an'izay lohahevitra izay ny just do it moa dia tsy inona fa ny slogan anay izay marque universelle izay mino fa fantatrao dia hainao ve fa ny andohany izay slogan izay zany tamin'ny taona 1988 tany dia nisy publicitaire anankiray hoe Dan Widen ny anarany niasa nakasika ny publicité anaiky izy zany dia izy natao nitady slogan dia rehefa nitady izy dia hoe aiza sy ahoana ary dia nisy tamin'izany tamin'ny folo taona tao alohan'izay tamin'ny 1977 zany dia nisy mpamono'olona zay dia efa hoe ho exécuteny izy hoe ho mise à mort amin'izay zany no azo anazy dia niteneny tamin'izay hoe let's do it dia rehefa fantatry Dan Widen zay tantara izay dia ozy izy hoe ohatra mety zany fa ovay kely fotsiny hoe ataoko hoe just do it dia novainy nataony an'izay moa zany le slogan c'est mbola ampiasainy ka hatramin'izao io dia tamin'izany fotoana zany raha tamin'ny 1988 ka hatramin'ny 1998 dia tena tonga dia lasa fois 10 ny ventiny naika zany tamin'izay fotoana izay zany hoe tena nanova be nisy impact be zany le nanovana an'le slogan hoe zay dia hatramin'izao moa mbola betsaka no hoe just do it fais-le simplement e atao fotsiny ihany dia tonga dia hoe mazoto mavita manao an'izao nefa misy koa tsy vitana dia mety efa manao le akanjo ihany aza nefa tsy vitany ihany le izy mety manao kasikety ihany aza nefa tsy vitany ihany izy mety hoe mirakitra lamba misy let's do it mitsy fa tsy vitany ihany izy satria tsy tenin'olona tsy nitenen'olona ny afaka havitanao zavatra fa ny tenin'Andriamanitra ihany satria moa tsika misy zavatra tsy maintsy iainana misy zavatra tsy maintsy hatrehana misy zavatra tsy maintsy etivana foana dia tsy ho vitany hoe let's do it zany dia tian'izao tontolo izao ny tana rehefa oriana izy ny tenin'Andriamanitra nefa matoky fa izao efa naharesy an'izao tontolo izao dia izao Jesosy zany maharesy an'le zavatra rehetra ahavitana ny zavatra rehetra le atrehantsika io dia mila manana an' Jesosy zany aloha ianao izy ny tenin'Andriamanitra zao natoko 7:1 zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana le lalana andresenao zany dia tsy iza fa Jesosy ihany tsy afaka ho tenin'olona tsy afaka ho zavatra lazain'olona tsy afaka ho zavatra kotren'olona eny avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra ihany le fiainana dia androany ianao raha te hanova fiainana raha te ho hitanao hoe te ho vita te hiatrika te handresy amin'ny fiainana dia manasanao hoe resy Jesosy eo am-ponao hoe resy Jesosy ho fiainanao amin'izay fa izy ihany le fiainana tao aminy nisy mpiainana ozy izy ny tenin'Andriamanitra izao natoko voalohany 5 dia izy ny afaka hanova tanteraka amin'ny fiainanao ary afaka ihany koa hiovan'ny tantaranao dia manomboka androany andao hovay amin'izay le sloganao hoe ataovy amin'izay hoe Jesus do it dia amin'izay ataon'i Jesosy amin'izay dia tena ho hitanao amin'izay le tantara miova le fiainana tena izy le fandreseny eo amin'ny fiainanao mino fa tsy hanenenanao izay fanapahan-kevitra ao izay ary raha ohatra ianao ka tena tapa-kevitra amin'izao fotoana izao dia ndao manasanao hanaraka an'izao vavaka izao hiaraka amiko dia ataovy amin'ny fonao rehetra fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy io androany manaiky Jesosy fampanota manaiky sady mifona aminao tamin'ny zavatra rehetra tsy mety nataoko androany koa Jesosy manaiky fa ianao le lalana sy fahamarinana ary fiainana ianao le zanak'Andriamanitra ny rahana hamonjy anahy mino anao Jesosy dia manaiky anao ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako dia aseho iamiko ny voninahitra ao Jesosy dia ho vay tanteraka amin'ny fiainako fa haiko fa ianao no mahavita amin'izany amin'ny anaranao Jesosy nanaovako an'izany vavaka izany amen raha nataonao tamin'ny fonao izay vavaka izay dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia io amin'ny fiainanao mankasitraka anao nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany Joana Razana koa toy niaraka taminao tahiny Jesosy